Salama daholo io. Androany isika dia andao raha hiresaka ny mahakasika ny famintinana ny zavatra izay niseho tao amin'ny pejiny Rose Paul Bert izay fantatsika tsara moa izany na koa ilay antsoina hoe député Rose tamin'ny herinandro tato ho ato zay. Fa mialohan'izay dia manasa antsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity ary aza dindo ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra ireny ataontsika vidéo manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny vidéo antsika ary aza dindo toraka izany hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sesy tao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny anay Rose Bapampa Betoro Avohitsara Moramanga ampelantanan'ny tompony ny raha le mamy hoy Rose hatrany. Hita fa tena vorolanina nivoaka ny Moramanga manoloana ny fandalovany Rose tao Vohitsara izay tao faritra Moramanga tao moa izany. Nanaitra ny maro raha nahita ny fankafizan'ireo olona ao Moramanga ao nitarika i Rose izay mbola hita fa tsy le filaza mihitsy mandraky androany na dia efa ela aza no nahafantarantsika an'izany tarika Rose izany. Nilaza ihany koa i Rose tao amin'ny pejiny tao nanambara amin'ilay hoe aiza izany 1er mai tamin'ny andron'ny débat izany. Mifampitsako amin'ny filaharana sy fitakianana zonim-piasa ny mafana vao matinalina aremitika menabe, ny ankafo mavobe, ny vonjy iray tsy mivaky maitso be mihitsiny. Hoy Rose hatrany tao amin'ny pejiny tao raha naneho ny heviny mahakasika ny 1er mai izay voanankalazaina voatsela teo. Tournée Bapampa anay Rose tany Vohitsara ndao are. Tsy afaka misy sprinter koa dia naleha moto ny mpitsika sy ny mpitendry mozika. Tsy fahafiry galera efa niainana fa ity kosa alimbeno nitetezana ala mikotrika fotaka mandrevo fiakarana fidinana amoronkady fa ratsy izany raha lalana. Toa izay ale rehetra hitondrana ny kanto ho an'ny mpirevi Zokibe Rose any amin'ny tany lavitra jiro fa vita sady vita tsara ihany koa hoy hatrany. Mbola ao anatin'ny Bapamabe izay hatrany Rose tao Vohitsara tao soa ny fandraisana adindo nijaly ny lalana. Ronako miaraka amin'ny akoho gasy iray manontolo isandohan'olona avy, trondro tilapia be, balansy mijery tendrombohitra manodidina maitso mavana ary olona sarika eran-tanàna sambany mahita chapiteau lazaina fa godabe ohatry ny fiangonana, sono sy entana 2 camion araho ary ny sary hoy hatrany. Raikitra ity sary tany Vohitsara raha mbola bena terrain sy kilometatra na goelaka hoy hatrany ary fitiavana be debe nefa sambany vao nifankahita mahafaly hatrany ny mahita andry bebe dadabe ny zanany ary ny zafikely miara mijery Rose. Mahagaga fa mahalasa-dranomaso ny zokiolona ny redony gasigasy tsofy ny mpitsoka mozikany Rose hoy hatrany. Soa fa mbola ireto kamarady ireto no nidina andalambe ho an'ny zonim-piasa ankalazaina tamin'ny andron'ny 1er mai iny. Alefa Barson alefa Israela hoy Rose hatrany. Hafana ny volana Mai misokatra ny saison-ny Jono anaty koveta sy hetraketraka ary ny fanolanana mpivarotra sy fandrahonana ny mpiarabelona ety aminay boribory tany fahefatra asa manentana inona sa mitady inona no mitsapa inona hoy hatrany. Ianareo leo tezitra revolta manana alahelo sambany vao hifidy very amin'ny fandehanan-javatra eto amin'ny firenena na koa ianareo sorena amiko rehetra hoy hatrany. Ndao hiresaka ndao hiona tenendo zarao vatambatano amiko ny olanareo iarahana mitady ny vahaolana sy hiady amin'ny tsirariny sy tsitsy ara-dalàna rehetra, mitondra pirofo, mitondra alaolana izay hieritreretinareo dia andao hitady vahaolana fa aza manao hoe tsisy fikaintsony io fa makatsy makaroa. Ny fahanginanao sy ny hakanosanao no mahatonga sasany ho sahisahy ratsy maka ny taninao, tsy manatanteraka didim-pitsarana, tsy manatanteraka didy avy amin'ny komina ary mambarabara ny olom-boafidinareo. Manatona ato aho, fantanareo aho, isika
masaky zoky be mandamina ary miresaka amin'olon-drehetra i député Rosy hoy izy hatrany. Teo ihany koa ny fanehoan-keviny manoloana ny vidéo izay niparitaka, ny vidéo tantandraza moa izany, nilaza moa i Rosy tamin'izany. Nanao publication aho amantaona ny lasa izay hoe zaho tsy ampiarahana amin'ny tony. Izy mitsama mihitsy no nasehoko ny sariny. Ny tsy sesehoana ny zavatra toa izao no antony asa azonareo amin'izay. Ifonako mbola averiko indray mandeha, tsy voninahitra ny ampilaharana amin'ireo. Mba manaova enquête de voisinage, enquête de moralité, fa olona samy escroc sy halambahoaka ireo. Olona manana problème amin'ny pitsarana ireo olona ireo, efa nigadra sy nitetety foana ireo. Lozanareo mampakatra an'ireo ankilany ny mpitondra firenena, lozanareo mamahindalitra ny mpitondra firenena, lozanareo mampiditra baraka sy henatra. Avereny ny enquête de moralité tompoko fa tsotra sy haingana ny manao an'izany. Teo ihany ny fanaovan'ny publication ny sary izay tsiaro tamin'ny Zoky Sarla hoy izy hatrany. Tsiaro any Zoky Sarla any Paradisa ny mpanakanto, anniversaire ny androany. Nanohina ary ny motive iaho mandrakizay, fanontaniany mpanao gazety azy batera ny tarika mahaleo, izany ny tarika ankafizinareo indrindra, valy ny tarika Rosy. Gentleman ferme, nalaina tahaka izy sy dama, averiko foana ny hafany. Tandremo Rosy aza raisiny la ho akama na bado ny tantsaha, fa fetsy koa ireo. Efa voan'ireo mbetsaka koa aho hoy izy raha nilaza an'izay tsy ahy any Zoky Sarla izay. Amin'ity andron'io ity izao dia tsotra ny fanontaniako. Taiza ho aiza ny firenena raha tsy nisy ny mpanao gazety? Aiza ho aiza ny firenena raha olon-tsotra tsy manery ligne éditoriale ny tompon'ny gazety? Ary aiza ho aiza ny mpanao gazety amin'ny fiovan'ny tontolo vokatry ny Facebook sy ny réseaux sociaux ka izay te hanoratra manoratra, tsy misy ny fanontaniana taiza, inona, nahoana, pirofo. Raha mandray karama ampy sahazazy ireo foana ny felaka sy baiko midina na ny manampy maso manova ny mainty ho fotsy, manao ny komsa fa tsy manao info. Sao mba atao résidence surveillée ry lola sy roly, ry mbola ry malama rehefa tsy ho avoaka ihany, fa mba hahavita be taminareo ane ireo sao mba maty any vo hanahirana. Sa ve diso ahy hoy izy hatrany. Naneho ny heviny ihany koa izy mahakasika an'ilay gidro tratra tany Tailandy. Voasambotra ny Tailandais izay voasambotry ny service secret américain, ny gidro naondra ny tsy matahotra an'Andriamanitra alohany hiverenany aty. Ilaina ho fantatra kosa aloha aniza ny raharaha, aniza ny entana, iza no garda ny eso natao amin'ny aéroport ny pasoara hoy Rosy. Manao ity firenenantsika ity ka sa hoe isika malagasy? Fanondranana antsokosoko, varika misa 8 sy sokatra misa 470 avy any Madagasikara no tratra nentin'olona tany amin'ny hôtely lehibe iray tany Tailandy. Olona misa 4 no efa voasambotry ny manam-pahefana any an-toerana mahakasika an'ity raharaha ity hoy izy hatrany. Zoma magnifika ndao are hanaraka ny tarika Rosy ho an'ny vohitsara ambanivohitry Moramanga. Tsy afaka ny sprinter koa dia novitaina tamin'ny moto ny miala goudron makany amin'ny fampisehoana. Ny anay Rosy tsisy miala milaha zany eo. Niarahaba ihany koa izy ho an'ny ekipany Maki de Madagasikara izay nahazo fandresena tamin'ity herinandro ity. Teo ihany koa nanehony heviny mahakasika ny kianja homologué izay ekipa motivé tonga marobe izay nanao supporter ny Maki de Madagasikara, izany hoe la di Maki zany tamin'iny match izay nataon'izy ireo iny. Mandrapahatonga ny adiny ombalahy dia miasa mafy ny ekipan'ny Rosy, mikarakara sy manao pré-campagne amin'ny kandra herim-po fa tsy rakety na hataka alefa leretsy ny anay Rosy. Kianjan'ny kanto sy ny hayady nentim-paharazana lasa lavitra ny akoho. Efa tafita ny hiragasy, tafita ny adin'akoho, tafita ny hiragasy na rapy io na folka na rock nandalo teto aby, ary isan'ny ivon-toerana kultoraly fihonana ny association manerana ny nosy ito toerana ito izay siazin'ny syndicat
ivony fombandrazana taom-baovao malagasy fivoriana fikambanana ara-drazana rehetra ary izahay no mikolo sy manome hasina anio vatomasina mahamasina azy io. Ny moraigny sisa tsy nety tafy fa hatreto saingy tsy maintsy ho vitaintsika amin'ity taona ity. Mba ho ampidiraina amin'izay koa ny lafiny tsy fantatrao momba n'ity kianja ny kanto ity izay tsy ho ela ho izy hatrany. Izay zay raha tomboko lasy tomboko vavy mahakasika an'ity vidéontsika ity. Misaotra rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ny hevitra rehetra eny manaraka vidéo manaraka eo. Tsarovy hatrany ny like ny vidéontsika ary azadino toraka zany hatrany ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny am'sisy tomboky lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.